shawarma talaka kayan tela ruwan shawarma talaka Anakuiziko vadina vizi Zago tsunami takanao Fapafantarana tono kutsinizi Pinyara kizare tamizao Zizono tukumega utsini Fijinwe fatsiti agao Efa kumutsima panino ne Raizon ilozani Fire now was a masikabe Yamatka sanati Oh, rise on my room Singula fapuwe Oh, waka finishu Fatama kapu Ah, Mura lasinite Raizon wa lifta Simulang nasusiw niya Kau siyang magsiw pesita Isang tara pityabang na Nasayanin niya kung ikulan at Nitong karapyanan Hindi pa magyayari si Manion Haiste si malaki Tu si chiasi c'era una vera una taon Ramani fane isa Casa della villa famiglia Chisa ne fa la sana Iso signora che la peta mie Hindi si fa la sana andao Rise awalu simula fakue Fawaka filisu Amura simanine Realizonu amefita Sa simula na sutsibune Kapyan no tsibutezita Sani no tatara kiene Beso como si mamani Vaya na masare masi Masanachi Isane falasa Isane falasa Let's go see Fanomera antsika am'izao arivarivo zao miala tsiny fa somary tara satria tena misava amin'ny polisy eran'ny tanàna ty aminay aty zany tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa feno polisy eran'ny tanàna tsy fantatra ny antony.
embouteillage be tena savaina mihitsy ny rehetrarehetra. Bon, reraka ahoana, reraka ve zany sa ohatran'ny bongomaso? Reraka ihany ko zavatra mamaky dossier lava be ohatran'inona. Ny resaka ataontsika androany a dia mitantasika dia ny momba nyty propagandy, momba nyty fampandriana drisa ataony nga Andry Rajoelina ity. Zay ny resakontsika androany. Ny tantasika moa dia avy amin'ny hoe tsy maintsy manao fitariana saina foana zany ny malagasy, ny mpanao politika, ny rehetrarehetra ao anatin'ny zavatra mitranga. Samy miara-mahitsika fa miazakazaka ihany na dia tsy hita hoe andeha hoaiza ka hoaiza ny raharaham-pirenena. Tato ato dia ny inona tizy teo ny opposition manao ny zavatra mitranga noho ny adalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana, ary tsy vao io izy no nanao an'io ary tsy vao izao ihany keo. Ka mitsangana ny opposition nanao ny plateforme maninona ny rétablissement de l'état de droit sy ny fitondrana manara-dalàna sy ny karazana. Zay ny amin'ny akapobeany etsi-andany nga Andry Rajoelina matsiarotsiaro fa ohatran'ny mitady iozongozona dia mivoaka indray, mivoaka amin'ny trano, mivoaka amin'ny palais, dia lasa mamorona fitokanana ary anisan'ny zavatra anankiray napagaga moa raha ohatra tokony ho any Tamatave izy dia bloqué tao Brickaville satria tena avo be ny orana, takany hoe tsy sitraky ny any Tamatave ny andray amin'ny Andry Rajoelina ary natiora no nanaka anazy tsy afaka ho tonga tany. Vaovao farany moa tsy fantatro fa ny fantatro hatramin'ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 teo no vaovao farany henoko fa teo tsy tonga tany izy fa ny après-midi no tsy fantatro. Ok, zay no ela fa hiditra amin'ny tantasikatsika. Ny tantasikatsika dia avy amin'ny hoe stratégie politika par rapport amin'ny fijerin'izao tontolo zao any Madagasikara sy fijerin'ny malagasy amin'izao tontolo zao. Ny tranga dia raha ohatra tsorona amin'ny teny iray na hoe tsy lava dia tsy mivaky loha amin'ny Madagasikara izao tontolo zao. Satria ny antony dia samy sahirana daholo amin'ny zavatra mitranga amin'ny fireneny tsirairay avy izao tontolo zao, ka anika sahirana amin'ny raharaham-pireneny ny tsirairay ary isaorana ireo firenena hoe mahatsiaro zany fa hoe tokony ampiana ity Madagasikara ity satria tsisy mandeha amin'izay loany ny fitondrana, ny fitantanana ara-bola ao Madagasikara. Ka raha ohatra sanatria miborikana amin'ny tsy tokony alehany ity zavatra mitranga ao Madagasikara ity dia ho zava-doza satria tsisy ho tafatsoaka na iza satria alohan'ny angany ny avion hitsoaka iny dia tsy maintsy maka autorisation na hipetraka any Maurice iny, na hipetraka any Seychelles iny, na hipetraka any Singapour iny, na hipetraka izy.
Satria ny olona ao anatin'iny mety ho porteur na coronavirus ka tsy miainga akory dia efa voasakana raha tsy voarespecté daholo ny procédure rehetra. Manampy amin'ny Madagasikara amin'izany la France. Arak'ilay teneniko teo hoe on vit sous perfusion en fait, parce que sans l'aide de la France, la Banque mondiale, le FMI, dia tena lazaiko anareo fa tsisy fiainana ary na io rano hosotroana na ny jiro izay tokony hirehitra isan'andro na isan'alina dia tsy hirehitra akory satria azadino fa nanomboka tamin'ny taona 5 tamin'ny 2007 amby dia niazakazaka be ny fanomezana ny vahiny ao anatin'izany ny karana. Raha mpivarotra piesy ny karana, raha mpivarotra quincaillerie ny karana dia lasa mpivarotra électricité, lasa mpivarotra courant. Ka dia nataony Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany varoboba ny contrat tamin'izany ary amin'izao fotoana izao dia eo ampelantanan'ny karana iray manontolo pratiquement 90% ny fivarotana herinaratra ao Madagasikara dia eo ampelantanan'ny karana avokoa. Izany hoe vola kakafotra sisa zany ilay jirama ka lasa tompony mangatakatony ny malagasy. Tsy eo ampelantanan'ny fitondram-panjakana intsony io, afa-tsy ny hoe forme fotsiny sisa, satria isaky ny isam-bolana dia tsy maintsy misy compensation aloha foana amin'ireo opérateur voalohany indrindra ny amin'ny fournisseur amin'ny solika amin'izany ary indrindra ireto mpivarotra ny herinaratra dia tena ireo zavatra ireo zany no anisan'ny tena hoe iasan'ny malagasy mafy ao anatin'ny fiainan'iray manontolo. Ka raha tsisy zany reto le fanampiana avy amin'ny reto sahirana Madagasikara ary tena sahirana. Izay zany ny fijerin'ny firenena avy ivelany any Madagasikara hoe Madagasikara vit sous dépendance étrangère et d'institutions étrangères koa. Ankoatran'izay zany raha ohatra hoe mizesta zany na mipoera ny fitondram-panjakana dia toy ny mandihy feno tsokoko tsy afaka tsokoko ary mizesta toy ny filazan'ny tanora taloha playboskikiny. Ny ao amin'ny-kesy foana ary tsy vitany hoe foana fa mbola ahodina ary mihodina any amin'ny tsy tokony falehana. Ny vola azo avy any ivelany dia mihodina any amin'ny tsy tokony falehany koa. Ka arak'ile teniko le tamin'ile indray andro rio hoe tokony ahazo any amin'ny 25 € isaky ny tokantrano ny malagasy teo amin'ny 233 000 foyer eo ny tokony ahazo an'io, fa raha nisy dia nisy no hitantsika malagasy tany amin'ny 4 000 angambany na 5 000 raha maro indrindra satria Antananarivo ihany no nahazo an'izany dia nasiana geste teknika kely tany amin'ny faritra hafa fa tiliara aloha dia lozan'ny tsena nefa tiliara no anisan'ny tena mila. Ka raha ny tena tamin'izany andro hoe tontondro tsy mivokona amin'izany efa matiozatra ka tokony samy mieritreritra ihany tsika mianakavy. Ahoana indray ny fijerin'ny malagasy amin'izao tontolo izao? Raha fezina zany iny dia mbola mitsetra
any Madagasikara izao tontolo izao. Ny malagasy indray mijery an'izao tontolo izao dia tratran'ny ity le hevitra sy le fanasana loha lavage de cerveau hoe ny vahiny, ny Banque mondiale, ny FMI dia mampahantra fitrosana mampahantra tratran'ny hoe ny frantsay dia tsy mieritreritra afa-tsy ny anjanaka, tratran'ny hoe coloniser-tsika, dikan'izany ireo no nampahantra antsika. Zany rehetrarehetra zany no eritreritry ny malagasy, ary misy ara miopa tena tsy mifadisovana ao anatin'izany zavatra rehetra zany, tena opa, tena tsy azonao eritreretina mihitsy, ary tonga hatrany amin'ny tsy fitiavana amin'ny vahiny, indrindraindrindra ny frantsay, hoe ny francophobie zany sy ny karazany. Ny zavatra io moa ampiasain'ny mpanao politika rehefa eo amin'le phase, eo amin'le phase charnière iny izy zany le hoe tia ametraka an'le nationalisme déplacé ao anatin'ny sain'ny malagasy, dia iny koa le malagasy romotra amin'ny tsisy dikany tratran'le manipulation. Nefany ny zavatra mitranga rehefa avy eo dia ianao manipulen'dralahy fa zalahy ny zanany alefa mipetraka ty andafy, ary mipetraka miadana, tena miadana mihitsy ny fianakaviany ireo manan-katao. Tsy azonao eritreretina akory ny fananan'ireo malagasy, tsy milaza aminao fa ny frantsay dia tokony tsy hitiavina, fa ny frantsay ny mampahantra ny malagasy, ny frantsay n'izao, ny frantsay n'izao, ny Banque mondiale n'izao, ny FMI n'izao. Fomba anankiray iny andemena ny saintsika menakavy, ary isika menakavy moa zany tafiditra ao anatin'izay, nefa rehefa tena tao dinihana sy mandinika ihany dia hita fa feno fiatsaram-belatsihy ny hevitra sy ny fomba fitondran-tsaina antsika ao anatin'izany. Ohatra, raha misy malagasy ka miaraka amin'ny vahiny ny zanany, ohatra hoe miaraka amin'ny frantsay, dia tena soaena mihitsy, ary tena voninahitra lehibe mihitsy. Zany hoe eo amin'ny fianakaviana ray manontolo hoe ay, anambady vazaha ny zanakay, zanakay mipetraka any an-dafy, anambady vazaha ilay kely, tena raisina ohatran'ny tena hoe voninahitra ambony mihitsy amin'ny malagasy, ka na amarotana tanindrazana ary ny fanaovana amin'ny mariazin'ireo vazaha sy malagasy ireo, na amarotana tanindrazana ary ny andefasana an'ity zanaka anaraka an'ity vazaha any an-dafy, na misy différence d'âge-na 30 taona reo dia raikitra io. Io zany le izy hoe maninona tsika nome tsara velatsihy tahaka izany, satria any amin'ile négociation le zavatra dia efa tsy miainga, satria ny olona zany raha teanao zavatra tsara anao, teanao zavatra metimety ho an'le firenena miaraka aminao, malagasy izay miaraka aminy, miara-miasa aminy, dia mihemotra izy, satria ao anatinao misy an'le haine caché. Apenina hainao ny manafina azy nefa hitan'ny olona foana, ary tsapan'ny olona foana, satria isaky ny misy zavatra adalana ataon'ny mpanao politika malagasy dia ny vahiny foana ny voendrikendrika hoe ny frantsay mihitsy ny tena mampahantra antsika, rehetra ny tena mampahantra antsika. Zany hoe le regarantsika zany vers l'étranger dia tena regara sy observation, tena potiky ny manipulation, ary tsy afaka mijery zavatra hoe tokony fampidinihana, tokony alaina tahaka amin'ny fandrosoan'ny olona,
Zereo zany zavatra mitranga zao am'izao fotoana zao. Lasa lavitra ny sinoa. Ary presque aloha ny sinoa daholo am'izao fotoana zao. Ohatra fotsiny zany atao maîtrise des coûts ohatra. Ny sinoa dia mahavita zavatra anankiray raha saminy hoe ataon'ny sinoa sy ny européenne dia presque 60% moindre ny coût an'ilay zavatra ataon'ny sinoa. Marina fa tamin'ny voalohany dia ratsy ny qualité ny zavatra ataon'ny sinoa. Fa am'izao fotoana izao ny sinoa efa mahavita zavatra tena misy qualité ka anjaranao no mifidy ny catégorie. Menga avy any amin'ny première catégorie ka hatrany amin'ny 5e catégorie. Io zany tsika ny mieritreritra hoe na ny européenne na ny américaine raha am'izao fotoana izao dia mangalatahaka an'ireo sinoa sy ny karazan'ireo. Ka eo tsika no azafady kely aloha. Eo tsika no mandinika zany amin'ilay zavatra mitranga hoe inona indray zany ataotao ato zany e. Eo mihitsy tsika mandinika amin'ilay zavatra mitranga hoe na atao amin'ilay modèle européen na atao amin'ilay modèle chinois dia tsy ao Madagasikara, tsy ao malagasy. Nefany dia tena rehefa manatona ny olona, ny resaka amiko ny olona, ny malagasy tanora aty Frantsa aty dia tena lasa saina hoe ary nareo zalahy maro ny manam-pahaizana ary tena manam-pahaizana tokoa moa zany. Dia fa maninona no nandra no nitondra amin'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2010 sy 2000 dia avy eo miverina indray tamin'ny 2010 sy 2000 dia mijery an'ireto le olona miresaka amin'ny tena hoe ory zalahy manofy avy eo miresaka aminareo, ianao ve mpampianatra amin'ny école ambony? Jerena tokoa ny LinkedIn an'ilay olona, jerena ny référence amin'ilay école ambony amin'ilay zay miresaka, dia ao tokoa ilay malagasy ary mpampianatra tokoa. Tsy mba hoe chargé d'études fa tena mpampianatra raikitra amin'ny ankitony ozy ny filazan'ny Dego zay. Dia eo tsika zany mandinika hoe zany teneko zany tsy ray na roa, tsy ray na roa zany teneko zany fa maromaro zany. Farafahakeliny zao tao anatin'ny tamin'ity volany ity any amin'ny quinzaine any raha ny anao tamin'ray andro fotsiny efa anakenina dia sasany moa miona isaky ny sabotsy. Mampatsiahy kely aho fa raha-pito sabotsy aho tsy afaka amin'ny fandraisana an'ireo olona manana problema amin'ny taratasy fa hidina any ambanimbany vohitra ny département 28 any raha-pito ary le maraina misy fanasana ny dia mialatriny raha-pito fa tsy misy zany ny fiorana manana problema amin'ny resaka taratasy sy ny karazany amin'izay zavatra atao. Ahoana ireo saribakoly ao amin'ny vakibatsirana ireo saribakoly. Ahoana ireo saribakoly ao amin'ny vakibatsirana ireo saribakoly tokoa ireo. Fa izao isika zany rehefa mandinika ny fanahy zay hoe miteny foana hoe on a tous les potentiels pour réussir, mais pourquoi on ne réussit pas? Zay ny tolona elabe ny tena ny tolona. la fa maninona tsy mety le tolona.
Satria le problema dia zao. Ato amin'le potentiel humain tsika, ato amin'le personnalité manana vision tsika no tsy manana. Ato amin'le olona matohatra fakapanahy tena hoe un vrai homme d'état, ao tsika no vo ary tena mandringa mihitsy, tena vo amin'ny atao hoe vo amin'ny catéchisme ozy ny akama zay rehefa tena vo mafy zany, vo amin'ny catéchisme. Ka raha ohatra tsika hieritreritra zany te anana fitondrana mahomby, fitondrana mety aminao ry malagasy, tsy ny fijerevanao ny vahiny amin'ny endrika ratsy na ny fikritikenao ny vahiny hoe mampahantra anao no atongava amin'ny fanafody sy ny solution na ny résolution tokony ho raisinao, fa ianao malagasy mihitsy aloha no mandiny tena ary mandinika manodidina anao amin'ny malagasy anao par rapport amin'izao tontolo zao, satria tena manana an'izay le toetra disy toeran'izay ho atsika hoe tsika malagasy hafa mihitsy, malagasy hafa mihitsy. Dia entina ambonimbonina tena foana zay dia raha vao misy manambany le malagasy zany dia tonga dia marary le fo kely, botsina be le fo kely ary tonga dia tezitra be. Kanefa le olona milaza ny marina, milaza ny marina n'le olona. Raha ohatra zao misy olona miteny anao hoe tena tsy anino nareo, dia maneke, tena marina zany, tsy anino tsika. Satria raha tsy manaky an'izay tika dia tsy manomboka le fahasitranana, fa ampy disy toerana fotsiny ny ambiny. Tsy anino tsika satria tsy manana olon-kendry. Tsy anino tsika satria tsy mahay mifidy, tsy mametraka olon-kendry. Tsy anino tsika satria tratran'ny fakapanahy, ny lehibe tratran'ny miliary, ny kely tratran'ny million, ny bitika tratran'ny milina. Zany hoe manomboka hatrany amin'ny tapony zany mandrapatonga aty amin'le malagasy matory eo amin'ny arabe sy le matory eo akaikin'ny gabone efa feno. Hitako zany a. Sendra namangin'ny olona niasa tao amiko aho dia nandeha nakany mihitsy zay mivady. Fa mandrapatonga teo amin'le trano, WC à gauche, WC à droite efa feno ary maimbo. Tena manahirana mihitsy. Miainga zany hoe maimbo hatrany ambony zany ka hatrany amin'ny farany ambany, tsisy malagasy ka tsy azo mifakapanahy amin'ny vola hoe meko an'ity ianao dia zao ny miainga, zao ny miainga. Na hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny filoham-pokotany. Io zany le izy, io zany le mal est là, le mal est nous. Tsy miteny hoe le mal est en nous. Isika no ny tena problema. Isika malagasy mihitsy ny problema ny firenena malagasy. Tena samy garantira amintsika rehetra. Antaony mbadiniko kely ty teniko ty. Raha miala ao Madagasikara daholo ve malagasy rehetra fakarana sisa aminy eo. Azonao eritreretina ve ny développement Madagasikara? Ao anatin'ny 2 taona fotsiny. Azonao eritreretina ve? Ny karana manko zao fa tonga amin'le niveau hoe tsy mety manao magotsiny izy. Anao, zay efa manana izo, zao ozy izy ny exploitation anay, efa manana izo zay, dia tsy mety tsony izy. Dia hoainina le mpanao politika malagasy mandeha mandondona any. Fa raha hoe misy business hafa ka eritreretiny, dia any izy manao. Mazava ho azy aloha amin'ity compensation lasantsy, amin'ity tsy fiakarany vidin'ny fidinan'ny
Nividina lasantsy ity, mbola misy business be dia be any le mpitondra malagasy ao, le mpitondra fanjakana malagasy. Satria ny olona taty samy mafiady zao daholo, samy vo mafy daholo amin'ny resaka coronavirus. Fa nisy fotoana taty tena nidina mihitsy ny vidin'ny gazoil sy ny lasantsy. Ary niadana nanandeha tsisy embouteillage, tsy nanatrika embouteillage ny tena tamin'izany. Ka eo le izy zany hoe isika mihitsy no mauvais, isika mihitsy no ratsy. Marina fa misy ny tsara, aleo tenenina hoe tsy maninona zany. Fa raha misy olona roa ratsy, olona roa tsara, dia ny valo mamely mihitsy. Presque 80% ny population malgache de corrompu. Ka any ianao karaha miteny amin'ny zavatra hoe ajanona io hoe tsy mety io hoe, dia lazain-dralahy fa ohatra zao amin'ny fianakaviana dia tena hita zao fa mpangalatra totakely. Mpangalatra totakely hoa multimilliardaire amin'ny alatra fotsiny io. Teny ianao mandahatra momba an'izany fianakaviana zany amin'ny tonaina manjery tony hoe za kosa aloha dia miala tsiny aho fa tsy d'accord aho amin'ity le alatra tsy tapitra siècle ary tsy tapitra tsisy limitiny ity. Miala tsiny aho tsy fianakaviako zany fa tsy maintsy lazaiko ary tsy maintsy teneniko amin'ny aina manjery. Fa inona ny zavatra valiny fianakaviana sasany? Il suffit fotsiny miteny le ranamana sy ny vadiny kabovotra be zay hoe be felonana i fleury, dia iny koa le fianakaviana sasany mandray an'izy hoe sao dia mialina tokoa lay, sao dia mialina koa sarinareo hoe zao. C'est la fin qui justifie les moyens. Ho avy ny fotoana, ho avy ny fahatezeran'ny malagasy, dia hitanao eo ny zavatra mitranga. Fa araky ny tenin'ny soratra masina hoe moramora amin'ny rameva no miditra ao anatin'ny vodi-pandraitra no mimpanan-karena rehefa tonga ino dizy teo na mitely lapatsara tsy ho voately amin'izay fotoana izay. Fa eo anao vao tonga saina hoe tia le nilazain'ny Razoky, tia le nilazain'ny tonton Fleury, fa ny arina tsy maintsy mandresy na ela vainga. Amin'ny lahady mantsika misy document nijereko ankeo ary tena nahatonga saina mihitsy hoe le parallèle entre an'i Hitler sy Andry Rajoelina. Tena nisy zavatra nahatonga saina mihitsy hoe tena ahoana ary tena misy tena ifandraisany be izy mirahalahy ka ho azavaiko manko zay amin'ny lahady. Ohatra fotsiny zao teneniko anareo mba ahafahanareo maheno ny patiny kely fotsiny. Hitler dia nanana namana andao atao mihitsy hoe tena akamo. Zany hoe tsy olona tsy tonga teo amin'ny fitondrana Hitler raha tsy nisy an'le akamany hoe Rome. Mpitartafika izy io ary tena mpitartafika mahay. Ireny le SA na le miaramila politika amin'ny Hitler reny tao anatin'ny tolona dia ngia Rome no nanangana azy sy nanao stratégie rehetra nametrahana an'ireny miaramila civil manko izy tamin'izany. Zany hoe manao tenue karaha ohatran'ireny le bolchevisme ireny zany tamin'izany. Fa Hitler moa zany anticommuniste dia
samihafa le filozofia zany na le fomba fitondrana ny raharaha politika na ny tanjona politika na ny idéologie zany raha zay ny tenenana azy fa ny forme de mitovy takan'ireny le bolchevique reny mihitsy manao tenue manao boty manao an'ireny le croix gammée reny ny bolchevique moa le toile menamena dia io Rome io zany natonga an'ireo le civil miaramila karazana hoe bras armé any Hitler sy Rome tamin'izany andro ka nafahan'izy ireo natonga azy ireo teo amin'ny fitondrana zany hoe izy ireo lahy zany de tena akamakaiky tena ohatran'izao mihitsy ary ny zavatra tena nahatonga sainana atao anatin'le zavatra de zao voalohany indrindra aloha mba jereo ne le kopony volon'ny Hitler ohatrany mampagaga be sady reo koa kopony volon'ny mitovitovy amin'ny kopony Hitler fa ny tena mampagaga anazy rehefa nijery ny kopony volon'ny Rome de za tao anatin'ny saiko voalohany indrindra toy zahako hoe tsy maty-kololo izy mitsano reto kanto rehefa nanomboka tena mafy be Rome nga Rome zany ary nasany affronter-ny Hitler dia nanao plan Hitler ny éliminena nga Rome ary nivonoana ny evitena moa izy amony tena fa tsy nentina amony tena izy fa maro ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky no vonoana ary rehefa namono ny nga Rome Hitler mihitsy zany ny teneniny io dia ny zavatra mampagaga rehefa tonga tany amin'le toerana anankiray nisy an'le hôtely nangalany nga Rome rivotra niaraka tamin'ireo mpiaro azy dia misy lehilahy tratra ao anaty efitra telo lahy miara-matory ary teo voavaky zany tamin'ny ireto vahoaka allemand fa nga Rome homosexuel ary ty mpiara-miasa amin'ny akaiky indrindra zay mbola tanora no compagnon-ny nga Rome. Inona ny raisitsika amin'izay zavatra zay parallèle amin'ny resaka fanjakana malagasy samy mandray zay eritreretiny nareo samy mandray zay eritreretintsika fa ny zavatra tiako sotomina ao anatin'izay zavatra zay de zao mifankaty izy mirahalahy reo ary tena mifankaty ny amin'ny mpitondra malagasy reo fa zao ny pouvoir politika de tsy mety ary tsisy ny atao hoe fifankatiavana fa tsy maintsy misaraka ny mpifankaty taka ny Rome sy Hitler rehefa tonga ny tokoa ka miatraika hatramin'ny hoe fananany anankiray ohatra na ny sezany anankiray de raiky hatramin'ny robo ary ny famono mahafaty mihitsy. Zay zany ny vérité de l'histoire hoe ny compagnon de guerre na galère ny Hitler satria samy niarany giadra Hitler ny giadra any amin'ny taona 1934 izy iny raha chancelier nga Hitler voanatsona nga Rome irétablir indray sy relancer ary remodeler anao rebranding zany ny SA ireto le tafika civil manao fitafy miaramila amin'ny Hitler sy nga Rome. Raisitsika zay raisitsika ny ao anatin'izay satria ny antony de zao isika malagasy de variana amin'ny fihetsiketsehana variana mandeha mikritika an'ireto vahiny le regarantsika zany amin'ny international amezako azy variantsika mandeha mikritika an'ireto vahiny variantsika mandeha manenjika an'ireto karana fa adinitsika hoe itsika mihitsy
no champignon ka terakitsika dia miteraka corrompu, miteraka indray le zavakelitsika iny dia miteraka corrompu, dia efa tena chaîne vivante ary existante le resaka corruption à Madagasikara, ary tsy mamenatra intsony ny malagasy ny manao corruption amin'ny endriny rehetra sy amin'ny fomba rehetra. Misy zavatra ihany koa manko azo raisina amin'le zany hoe zay zany le patin'le resaka parallèle entre ny Hitler sy Jehovah teo, fa mbola ho avy amin'ny lahady miaraka amin'ny document dia hoenonareo tsara ny fandehany amin'ny zavatra rehetra mitranga. Sy ny amin'iny raha fehezina zany le dia ajanony le manameloka ny hafa. Ny antsika malagasy manko dia zao hoe ce n'est jamais nous. Raha misy fahadisoana, raha misy zavatra mitranga amin'ny firenena dia hoe tsy tsika mihitsy. Misy nga Andry Rajoelina hoe ry zalahy teo aloha no nahatonga an'io, rehefa misy tsy mety zay, nefa tsy mamenatra azy akory no mandeha. Lasa izy tovanany fotsiny, ovainy fotsiny ny lokon'ny école primaire nataon'ny Hery Rajaonahary tamin'ny Tamatavy, dia tsy menatra akory izy fa tokony eo izy no miteny hoe ry zalahy teo aloha no nanao an'ity. Fa rehefa misy tsy mety dia moramora amin'ny Andry Rajoelina no miteny hoe ry zalahy teo aloha no nanao amin'izany. Zay zany le izy. Amintsika koa, amintsika malagasy koa dia hoe ka tsy za aloha ny diso e, tsy za aloha no nanao an'io e. Inga ministran'ny intérieur zany dia efa hita popoko zao fa écran plat amidy 4 millions ariary. Dia mbola sahany no miteny hoe ny vadiny efa niasa taona handritra ny 5 taona tsisy idirana io, manao rapport ny mpamatsy vola dia milaza mazava tsara fa tsisy idiran'ny mpamatsy vola ny fanapahana ny zavatra vidiana fa manao décaissement fotsiny no ataony amin'ny zavatra rehetra. Dinio azy zavatra teneniko zay, ary mieritreretra sy mandiny tena hoe raha miala ao Madagasikara daholo moa ny malagasy, takiny ahoana amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara amin'ny reto karana, sady mahay mitady vola no mahay mitondra ny développer ny orinasany. Dia avy indray zao tsika rehefa aveo hoe ka ny karana ampin'ny fitondrana malagasy, ka ny karana zao sy ny karana. Kenao malagasy raha misy malagasy toanana. Zao tsara ny filôzofia tamin'ny andron'ny nga ny filora Tsiraka Didier zany, ka nisiny zany atao hoe Ravalomanana zany fleurant amin'ny industrie laitière taty amin'ny Océan Indien. Zao ny filôzofia tamin'izany. Maromaro zareo no nampiana tao. Tao ry Filo-Dolary, tao ry Patrick Rajaonary, tao ry Edgar Razafindrava, tao ry Kaleta, ry Ravalomanana. Maromaro izy fa reo no tadidiko. Raha milaza aminao zao hoe bon, aleo tsy tenin'ny hafa satria andavy manahirana. Fa ny Ravalomanana zao raha ohatra izy tena nanohy foana ny industrie nataony ka tsy niditra ka nitsefatsefaka tamin'izany politika zany, dia efa miteny anao fa sahako miteny anao fa ny dominen'ny Madagasikara ary ny dominen'ny Ravalomanana ny secteur laitier taty Afrika. Finona ny nampingapinga azy? Lasa izy nanao politika dia normal be. Raha tafiditra ao anatin'ny débat politika ny développement ny industriany zay eritreretiny. Na izany na tsy izany kosa nefa tsy hoe dia andeha hanameloka ny Ravalomanana 100 isan-jato. Satria rehefa mandroso kosa ka tena mety le zavatra ataon'le malagasy dia avy ny mpitondra
manao an'ity le chantage politika ka raha tsy manome saosy ianao dia sahirana ianao amin'ny fandravahana ataonao. Ny tenanay zao tratran'izany. Malheureusement aloha tamin'ny andron-dra Valomanana zany tsy azo laviny zany. Misy exemple anankiray zao amintsika miteny zao. De tena matahotra mihitsy le raha namana le akama na antsona amin'ny telefony na raha de matahotra oka le sy azo antsona fa tena matahotra fa tena arahan'le fanjakana maso akaiky aho. Ngama aminay na Rasolondraibe zao tena tsy manao politika tompoko zany e. Tsisy raha ino maminy anarak'otiny Rasolondraibe ny politika zany. Tamin'ny andron-dra Valomanana izy nenjehana satria lazaina hoe kozainy tantely. Tsisy nety mihitsy ny zavatra nataonay tamin'izany ary sahirana zay satria nilazaina hoe kozainy tantely. Lasa indray Ra Valomanana tonga indray Andry Rajoelina tao indray koa ohatran'izao foronina daholo ty atrangatra manorana ity zao indray miveriny Andry Rajoelina inona ny zavatra mitrano arahana maso na Monsieur le Maire na mimerana Antananarivo na amin'ny fanjakana manara-maso amin'nga mamena Rasolondraibe nefany dia ny ampandroso ny orinasany ny eritreretiny. Ny ampandroso ny orinasany mba moramora ve zany hoe za aloha miala tsiny. Raha misy olona zao tokony hoe karakarain'ny fanjakana na hoe ampino ny fanjakana dia ny olona takan'ireny rehefa amin'ny aina Rasolondraibe. Ministry ny Christian Ramanatsoa moa sa izy le sinoa mety sinoa io ne niasa tamin'ny amin'ny aina io ary betaka amin'ny folaitra nataony tao. Tsisy zavatra ka kitihan'le sinoa iny nga Christian iny ka hoe mandeha ka izy no mitatana an'le orinasa. Tsisy orinasa ny développeny iny ka nandeha. Natsangana natao hoe bourse ny téléphonie non tsisy. Tiako tenenina an'izany zany dia zao hoe ajanony le fitenenana hoe ny hafa ny diso satria ho tonga amin'izany manko ity fitondram-panjakana ity hoe ny coronavirus no tena nanakana ny fampandrosoana tao a Madagasikara. Faux, complètement faux. Satria ny tany ambanivohitra dia niasa foana ary ny fonctionnement foana fa tsy mba nisy fanampiana natao tany amin'ny tany ambanivohitra. Navela kamboty teo fotsiny ny vahoaka monina any ambanivolo. Navela kamboty teo fotsiny ny vahoaka monina any Mangily. Navela kamboty teo fotsiny ny vahoaka ny vonon'ny olona tany Amboasary. Navela kamboty fotsiny ny vahoaka ny tifitifirina tany Farafangana sa manakary izy iny. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe faux. Ny centre na ny pôle de développement takany hoe amin'ny fambolena dia tsisy fanampiana tompoko. Ka na inona lazainao Andriamatoa Andry Rajoelina aza miala-pa ianao fa ianao mihitsy ny nofo ary ianao mihitsy ny nul. Izany nato zany koa isika malagasy koa tokony mandiny tena ho aho satria tsika tsy mahay nametraka olona feno fahendrena sy manana vision voafitaka io ny taratasy sy ny makety tsika ary ny zavatra mitranga nefa dia zao le olona ne tsy voainona mitaka atsika e. Tsy voainy raha malagasy zany dia tena tsy fay e. Tsy mba le fiteny fotsiny leo mbonanany moaly leo vaty boribory. Fa niverenany Andry Rajoelina tamin'ny balarora sy ny bicarbonaty ny carbonetra. Rehefa ny olona manko miteny an'izay carbonetra zay dia na zavatra kely ara tratran'ny carbonetra ka entasina dia mibotsina be. Meny Andry Rajoelina ny carbonetra dia iny isika menakavy taraiky teo daholo ary nanaiky an'ilay zavatra. Dia izao tsika mahantra fa diranovana imezan'ny olona voatery manaiky ho azy fotsiny
tsy aninona ianao e. Maly zao mpiara-miasa anankiray Marocain io boa io. Satria mba nisy fety kely zany maly, zay koa na tsy afaka tamin'le maly e. Zao osy ny adala hoe za ozy izy efa vazaha taty Frantsa niteraka ozy izy. Fa za ozy izy rehefa makany Maroc de tena tsapako fa na be magoiara le mpanjakan'ny Maroc de il travaille ozy izy. Les hôpitaux, les infrastructures, les écoles, de ozy izy zao hoe nareo ve moa manana pétrole ho sa tsy manana? De hono ny avaliny ao hoe non, on n'a pas le pétrole mais on a les idées. Nangasy asa sady miondrika hoe efa barakanao ary Madagasikara. Zany nen'olona zany. Ka zao fenona fa Maroc, c'est on dirait la petite France de l'Afrique. Bah oui. Andreo akama mipetraka amin'ny Maroc, maromaro izy no any. Afaka manoratra eto izy hoe Maroc zany anisan'ny firenena mandroso aty Afrika. Nefa Maroc tsy manana pétrole. Mais ils ont les idées. Ny aza raha tena hoe mpanjaka no mitondra azy. Maroc mandroso be ozy ny namana ny akama ato. Gasa ve mety hoe tsy fantatro hoe dinio manodidina anao, dinio ny tenanao, mila fanapahan-kevitra maika, fa manomboka mihetrika io ny député mila fanampiana ny député, mila hevitra, mila soutien na moral na logistique na arak-hevitra. Satria jereo le zavatra tsy mety ataon'le fanjakana. De manakipy ny masontsika azy fotsiny tsika menakavy, de zay no mahatonga anahy miteny hoe tonga amin'le zay stade zay tsika amin'izao fotoana zao hoe ajanono le tezitra raha tenenin'ny olona tsy lasa lavitra nareo. Tsika zao nefa manomboka dépasser ny Comore au cas où tsy fantatritsika zany. Grande Comore ny tenenika fa tsy Mayotte efa manomboka dépasser ny Comore tsika. Ary nefa tadio fa reo le mpitondra ao Comore reo ny ankabeazany de nianatra tamin'ny Madagasikara. Rahalahintsika reo, havatsika reo. Taria lavitra taria ny aingy. Dépassentsika amin'izao fotoana zao. Ary tena midera ny vahoaka Comorianina mihitsy amin'izany satria miasa zareo. Na de tonga arany amin'ny efatra mihinana katy izy de mifampivorezy miresaka zay mahasoa ny firenena ny resahana. Fa isika sady palabra be kritika efa tsy rehefa tonga ny action. Aleo aloha hempotra kely tena zay manko le malagasy. Raha ity ndao amizay anao action tsy hita izy menakavy. Aleo aloha hempotra kely. Io na ny intellectuel. Surtout ny intellectuel aminao zay toetra zay. Fa tena aleo aloha lamina razokiny be fa hempotra kely aloha fa tena misy zany Ka eo zany tsika hoe veriko farany dinio aloha ny an-dakozia atsika de zay tsika fa afaka mieritreritra mandeha hifandrefy amin'ny afaka hiteniteny foana hoe tsy alehany nareo nefa ny atsika raha tsy hitatsika akory hoe manahoana izy ato, tena ahoana izy ato. Miangavy atsika mba handiny tena raha misy diso ny teniko zay dia mialatsiny
Fa raha ohatra kosa misy marina dia raiso ary mandini dia ataovy amin'ny tena plasy ny tokony hanaovana azy. Misaotra tompoko. Sao Samanau tua amati fiana hai mapancha ikarukan sua sisini tarayana Mula termitada sineni Sino menunakuri lahaniteni Sibana nata Era matiabile Alua Mino vakiteu Renilua Sini Atukuna Nimai kutitinahi Tuangazana Nawonga nubitukuna Hai Masih Shani Simba Itasi Turuita Hai facendo kuwa Ineni Dia Simanti Miafi Na denona si mangubita Era matiabile Talua Mino vakiteu Renilua Timisini Atukuna Dimatitinai Tuangazana Nitutulinu Atukuna Era matiabile Talua Mino vakiteu Renilua Iany ary mila vaky mihitsy ny loza izy nga maleo zao androantsika dia iresaka anao karazana paralelina mihitsy tsika mba ahafahantsika malagasy mahatsapa zany hoe tena tafiditra ao anatin'ny hoe fanambakana tanteraka tsika ary aza manody mivendrana ozy izy ny fitenenan'izay na hoe aza manody minofa zao tany amin'ny taona
nanomboka teraka tamin'ny taona 1770 ary maty tamin'ny taona 27 mars 1828 tamin'ny volana tamin'ny maty tamin'ny 27 mars 1828 teo amin'ny 9 taonany ity olona ho resahantsika ity. Zao manko tokony ho fantatritsika malagasy zany de anjarantsika malagasy ny mandray ho tsy afaka ny mandainga fa ny zavatra misy ny teneniko. Raha ohatra zany ampilaharina amin'itony génie allemand tony lehilahy le olona tiny dia vitsy ny malagasy no tena navita amin'ity olona ity. Ny mpanjaka Andriamanelo no nanao ny diginy be tsy mitatatra iny rehetrarehetra amin'ny kopiny fa raha zany dia safodrano todoly isika menakavy tany amin'ny taona 1610 izany zavatra zany natao. Zany hoe azo eritreretina mihitsy zany zay manko le ilaina hoy nga zoky Beranto Maurice zay hoe fatary le roa ny tantaran'ny Madagasikara fa raha tsy fantatrao ny tantaran'ny Madagasikara dia tsy fantatrao akory hoe aiza ny tokony andehananao. Misy olona manko amin'ny rehetra tsy nianatra fa le mandoto fotsiny efa passé zany fa passé zany fotsiny moa ny ara-valomana zany hoe za mbola tsy teraka tamin'izany tsy problemako zany. Anao amin'izany aizytsika amin'izao fotoana izao ilaina ny mahafantatra ny passé anao, ilaina ny mahafantatra ny tany alohanao. Namboariny zany hoe nataony mihitsy ny digy an'iny kopa iny lava be iny ary tadidio fa ny mandrava digy ao anatin'ny lalàna dia tsy azo atao fa mampigadra. Inalliable misy terme filaza azy zay fa manina inalliable moa fa azo eto. Andriamanelo génie atsika malagasy. Misy anankiray ihany koa fa alao maso azafady tena mbola ao anaty émission i Olivier ao anaty émission Andriamanelo zany nanao misy malagasy koa nanao ihany koa fa ho azavaiko amintsika taritona amin'ity Joanna vitsy zao malagasy mahalala zany satria tsy mbo de mamaky tsy nga de mandinika ny zavatra mitranga eran'izao tontolo zao tafahana mametraka ny zavatra hoe tsika zany tokony ohatra ny fitahany Andry Rajoelina tokoa ary tena marina zany. Nga Joanna Gottfried Tula na antsona fotsiny amin'ny hoe Tula. Raha ohatra ianao hydrologue zany de malala nga Tula satria maro ny teknika napetrany ny lovainy ny ingénieur hydrologue amin'izao fotoana izao. Nga Tula dia inona ny tena nampalaza azy? Nitolona izy ary tena niady mafy tamin'ny voaka amin'ny arivony tamin'izany andro zany manaliny mpamboly allemand satria nga Tula zany eritrereto any Andriamanelo tany amin'ny taona 1610 izy nanao ny digy. Ny nga Tula 1770 izy niteraka. Zany hoe tena taty aorianany nga Tula mihitsy zany tany aloha lavitra be nga Tula ny Andriamanelo.
Gatula dia nahita hevitra koa ohatran'ny hoe fanaovana ny be tsy nitatatra io. Tena tsy nanaiky mihitsy ny vahoaka sy ny mpamboly allemand ary nahazo menasy maromaro izy tamin'izany. Fa niezaky ny Gatula nandresy lahatra an'ireo vahoaka ireo ary Gatula moa zany dia tany amin'ny taona 1817 tany dia nommé directeur de la Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaus, na hoe haute direction des eaux et de la construction des routes. Nommé tamin'izany raha namana ary teo nafahany niady sy nametraka an'io projet ngeda be io. Tena hoe projet pharaonique satria ny Rhin supérieur zany RHIN samy malalan'io. Raha ny malagasy mipetraka any Allemagne dia malalan'io takany hoe la Seine sy ny karazany zany aty Frantsa, fa ny any Allemagne dia ny Rhin anarana riva io zany raha ny takany coupe reny zany dia novainy Gatula ny direction-ny io rano io ary niandigeny mihitsy le izy dia lasa tao anatina digue le izy dia voafehy zany ary navigable io rano io. Fa ny avantagen'le izy dia zao, afaka nanondraka tany amatapitrisany hektara ary tena navokatra be. Lasa andriamanitra kely tamin'ny mpamboly allemand Gatula ary tena nadoben'ny vahoaka allemand. Zany hoe raha misy olona tiany allemand indrindra ankoatran'ny Somarera amin'izao fotoana izao dia sy Beckenbauer dia Gatula anisan'ny allemand malaza eran-tany. Zany hoe raha iren'le tany be dia be, le tany nablé sy le tournesol be dia be any Allemagne andalovan'ny Rhin reny zany RHIN ato amin'ny ankavia dia ato amin'ny ankavanana dia avy amin'ny familiana an'le lalan'le rano sanganasany Andriamatoa Tula zany zavatra zany. Nanampy ihany koa izy nanaovana ny la Seine dia io izy hitantsika io zao ary Gatula dia atsy Montmartre atsy Paris no milevina. Zao ny zavatra lazako antsika. Inona no ifandraisan'izay amin'ny Madagasikara amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Écoutez, construire une école, ça n'a rien de génie. Samy mahavita école daholo na bispa zany ary mahamenatra zany hoe any amin'ny tany mandrosa dia hitokana école primaire. Fa avy ray midedaka, ohatran'ny hoe ray midedaka ny tena génie planétaire. Dia tena ohatran'ny hoe kivy ianao zany tena misy ianao hoe jeran'le izy ianao zany sady lotika amin'ny fonao no tezitra hoe tany amin'ny taona nanomboka tany amin'ny taona 8 sy 7 nisy an'izao zavatra zao tamin'ny andron'ny révolution socialiste mbola misy an'izao any Madagasikara. Tena lotika sy kivy ianao na mijery ny tavan'le filoham-pirenena raha hoe fa tena celui-là il croit que on est vraiment nul, on est dupe, mais il faut que j'éduque les Malgaches en les sensibilisant or Madagascar, or Malagasy, vereny ianao, ny sainao ne alemen'ny olona amina sarina orange
Iny couleur orange iny manko micaptive ny masonao sy ny cerveaunao. Zay ny dikan'iny. Karatratran'iny ianao zany dia malemy ao ianao dia lasa paludin, paladin, ohatran'ny lalatina sy ny karazany. Paladin zany manko solelaka zany. Mamenatra. Ary ty lara nanao an'izany hoe namily ny ray. Tazao tena miteny any nikritika ny Rajaonary Mampianina. Tena nikritika ary tena tsy nisala mihitsy namely. Fa nareo kosa tsy nahenao anahy nikritika anazy tamin'ny fanaovany ny réseau hydro-agricole any Maivatanana 4 kilomètre fotsiny 4 kilomètre iny reo olona. Ho anareo zay manko le problema tamin'ny andro nga Rajaonary Mampianina tato amin'le communication izy tsy tao satria variana tary amin'ny asa dia le olona communicateur moa efa olona vidiny rahalahy tary ambadika vola dia nazavatra hoe tena important ao anatin'ny fiainan'ny malagasy ara dia nafenina tsy fantatry ny malagasy akory misy réseau hydro-agricole amina kilomètre maromaro raha tsy diso 50 kilomètre namboariny Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Tsy navigable kosa aloha io. Fa raha ohatra zany jerena amin'ny tantara ao amin'ny tantaran'ny Madagasikara takantony nivoan'ny Tulatony sy ry nivoan'ny Andriamanelo. Zaho amin'ny fona tsy nikritikeanao kosa aloha Andriamatoa Rajaonary Mampianina tamin'ny nanaovanao an'io Maivatanana io mialatsiny a. Niary efa hitako hoe mety dia mangina fandrahoana kosa tsy maintsy lazaina izy hoe tena mety io ary tena ilain'ny malagasy mamelona malagasy amanetsiny io. Satria ny antony dia zao rehefa vita le réseau hydro-agricole dia tokony anjarangiahany Rajoelina amin'izay zany manamboatra ny tanimbary azo volena sy manalehibe zany. Azonao eritreretina vera olona raha ohatra mahatifotra hatrany amin'ny 200 000 hectares ny any amin'ny Maivatanana Marovay be fandriana iny be fandriana nord ça fait quand même 200 000 fois 6 1 200 000 tonnes de paddy vita ny resaka problemana vary ary afaka mamboly riz de luxe mihitsy any amin'iny toeran'iny. Any Vohimarany, any ambadika Ambilobe any, betsaka ny tany azo jariana. Saingy zao, tsy nisy nahay niaro Andriamatoa Rajaonary Mampianina teo amin'ny fitondrana, le administration koa efa pourri amin'ny fiasan'ny volan'ny retsim-panao bois de rose, dia teo daholo mitapona midony. Tiako tenenina zany hoe Andry Rajoelina, ajanony le sergendre les parades. Tu es loin d'être un génie. Ouais, olona ho voasoratra ao anatin'ny tantara raha ohatra io zavatra io. École ve nataon'ny lahy lesy dia nijery ohatran'iny ny lahy. Tena mialatsiny aloha satria tena ataoko elahy satria zandrika tena reny ane zavatra teo tanàna hoa teo tanàna teo reny milalao. École vita lahy dia parady ohatran'iny lahy. Mba henontsika malagasy hoe zany hoe Andriamanelo zany no nanao ny digy tamin'ny taona 1610. Mba henontsika malagasy hoe zany hoe Rajaonary Mampianina nanao ny digy réseau hydro-agricole ny Maivatanana mahatratra ny 50 kilomètres. Tsy moramora ane zany e. Adintsika malagasy hoe fa Ngaratsiraka nanao anandraikaleka. Zay mbola ampiasaina hatramin'izao. École ray dia atao le eny ankizy milalao baolina daholo dia ampiakanjona le ankizy anaovana anty simulacre ty mova afa tsy manao teatra.
Raha tena kadady se de mitovy amin'ireny daholo ny école rehetra eto Madagasikara. La oui, ok, bravo. Mba ohatran'ireny daholo ny any Amboasary, ohatran'ireny daholo ny any Mangily, ny any any Ambotsotononona rehetra ity. Une école, mon vieux. Dans l'autre, deux, on va dire, dans l'autre. Avy amin'ny asana Andriamatora Donald Mampianina, fa le faharoa. École ray ny vitanao. Parady tena. Non, non, non. Mais t'as pas honte, mon vieux. Tu n'as pas honte. Mais à la limite, c'est vraiment honteux. Le référentiel olona zany namaty ary ngatula. Ty mbola vao tamin'ny latsinainy ny resahana hoe ny génie tamin'izany resaka fanodonana ny direction ny rano zany de nga Jonathan Tula. Zany ny génie amin'izany, ary zany ny tena tompon'ny revy amin'izany hoe hydrology. Tsy nianatra an'le izy akory izy fa formationy chimiste le raha namana. Chimiste izy ary minéralogue. Nivoaka vao amin'ny école des mines ino izy teo Freiberg. Raha sady tsy nivoaka tamin'ny école zao. École ray. Raha zany navita ny université maromaro ohatran'ny Kiaratsiraka, navita lalana lavalava be ohatran'ny vitan'ny Kiaravalomanana, marina mafy tena nanahirana. Tena nanahirana na amin'ny resaka Amindangara. Raha sanatria angano navita an'izany. De inona zao? Tsy rara iny le zavatra, le développement napetraka amin'le pôle de développement any Maivantanàna sy any Marivay. À la limite raha tsisy entretien intsony, zay vaovao henoko farany. Depotehana daholo zay zavatra vitany teo aloha. Zany hoe misy olona zany miasa de i Andry Rajoelina tonga manapotika. Mpanapotika firenena i Andry Rajoelina tompoko. Mialatsiny a, tena mpanapotika firenena. Sady mpanapotika ara-pitaovana, mpanapotika ara-tsaina, mpanapotika ara-panahy. Zay le izy. Viditsika lafo io zavatra io. Viditsika lafo io. Génie vi Andry Rajoelina raha école reny vitany. Za marina mafy na mbola miasa tany Madagasikara, navita école loatran'io Ampafiry ny gare routière nataonay tany Majanga zany. Ampafiry ny gare routière nataonay tany Tamatavy, mbola ao, mbola mijoro. Na misy cyclone toy ny inona raha tsy mipitika ny tafo. Ny Andry Rajoelina ny rindrin'ny hôpitaly Manarapenitra zao fa mivivy. Satria inona ny antony? C'est plus de bénéfices que des travaux normes. Manaraka ny norme. Feo moa zao ny ry olona raha mijery ny raha soa marimaky anao zany de tazana azy hoe fa le boity ve de tsy mahatsapa hoe raha nenga ohatran'izao izy finifinina kely tamin'izany tamin'izy niasa tao amin'ny computer center commercial tao manko izy iny. Anazy amin'ny computer center zany. Fa rehefa nanambady an'le nahitahita iny izy, nendrika d'autres, de nanomboka vondaka am'izay de iny izy presque 140 kilos iny. De nifréquenté an'ity politique ny Andry Rajoelina ity. De reo olona mba mandinika ve tsika hoe pour qu'on sache
pour qu'on se rende compte vraiment qu'on est vraiment tombé bien bas. De tena tsisy olona mihitsy eo Madagasikara ao fa de Rasoa Marimaka ve ny gouverneur Antananarivo, ry vahoaka Antananarivo. Efa tena latsaka lavitra tena lalina mihitsy anie ianao zany e. Rasoa Marimaka. Iza ny olona zany? Taiza ny olona zany? Avaiza ny olona zany? Rasoa Marimaka no gouverneur Antananarivo. École Laraina tao de efa dedaka. On est vraiment tombé bien bas. Isan'andro ny gouvernementa frantsay aty dia manampy société reraka tsy vizana arabola. Tsy mbola nahita ny Emmanuel Macron mibata chèque ngeda be. Ety chèque-na 20 €. Fa tsy mamenatra ny Andry Rajoelina zany iny izy miparadeo. On n'arrête pas de dire qu'on n'est pas africain. Mais on est pire que les Africains. Zay kosa aloha tsy afrikanina zay e. Reo olona tena mbola ndondo noho ny afrikanina ary tsika. Firy ny école vita aty. Isan-taona tsy maintsy manamboatra école vaovao. Na école primaire ny teneko. Satria ny nouvelle ville de maniry ohatran'ny champignon aty. De tonga de tsy maintsy misy école primaire zay ny administration territoriale manao azy fa mbola tsy nahita hoe inga Emmanuel Macron inga François Mitterrand de hitokana école. Mialatsiny aminao Andry Natoandry Rajoelina fifarevoly zay ataoko zay. Lasa loha loatra nga ery Rajoelina ary mampianina nanao fietrika tsy mitokana ohatran'izany satria le malagasy, ianao malagasy koa ne no addict am'le attiré am'le zavatra e. De le izy mitokana eo de efa faly koa ianao mahita mitokana école olona ery. Zao kosa e. Izy le namana moaly hoe non, le roi même il fait son business, il travaille. Les hôpitaux, les routes, les infrastructures, tous izy sady madio no tsara. Misy tsika mijaly mianatra amin'ny tany tsisy rindrina. Zara raha misy bozaka amin'ny tafo, ary zara raha misy koa aina tableau anoratana ny ankizy any atsimo. Tsy mahamenatra an'le président no miangatra an'le ankizy any Ambatondrazaka, miohatra amin'le ankizy any atsimo sy ny any atsimo andrefana, any amin'ny faritra Manakara, any Ambanivolo sy Mananjary iny de tany very fanjakana. Tsisy mpamangy akory raha tsy rehefa misy élection. Zay le zavatra mitranga zay. Ka aza mieritseritsy nga hoe génie raha école Laraina ny vita andrangah. Zava-tsara mihitsy zay. Ilazao famonjely sexy mama nantiana fifanina ratrizay anjaranao zay mahalia ratrizay
anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala iraondry izany nanirasy fitiavana izao tontolo izao nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy dany iraolona rehetra eto antany fitiavana izao tontolo izay nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy dany iraolona rehetra eto antany Não sabe famoseireu, se mama não tem não que falina gratidão. Anjara não sai halala, numa vida chamada irealizar a minha si. Fichara mais alto turizão. Ya, iresaka zavatra anankirotsika alohan'ny isarahana. Ho anareo any amin'ny département 28 zany a, afaka miantso anahy telefônina ianareo rapitso fa misy fanasana moa zany ho amin'ny tenako sy zay miaraka amiko any rapitso any amin'ny département-ny Eure-et-Loire. Ka afaka miantso anareo, afaka mianara malakilaky, rapidapida araraotina satria hafa ihany ny mifankahita tava. Ka manomboka amin'ny 7 maraina no tongany zahay, dia miala ny après-midi asa amin'ny 4 na amin'ny 5 au plus tard.
ka afaka miantso anareo zany na amin'ny messenger na amin'ny zay tokony afahantsika miona. Fa ny atoandro manomboka amin'ny maraina zany mandrapatonga amin'ny 3 tsy afaka izahay, efa misy fanasana andehanana any a. Raha ny tena marina moa zany tokony hoe tany Marseille nandeha ialana tsiny amin'ireo akama nanasa tany Marseille fa voatery tsy maintsy ahemotra le izy zany noho ny antony maro samihafa, tsy mampaninona miteny hoe noho ny budget zany, tsy maninona, tsy fombantsika ho any mandainga noho ny budget dia tsy tratrantsika le izy ary tsy mamenatra miteny zany. Faharoa afaka miantso nareo zany nareo any Eure-et-Loire zany amin'ny département 28. Ny momba ny fanasana ny activité ataontsika amin'ny 12 septembre. Raha mihaino ahako ny birao sy ny membre exécutif amin'izao zao dia tandremo sao adino lay colonne le chauffage fa tena tsara raha mba mahazo anakefatra amin'ireny tsika. So za mahafantatra moa fa hoe hafana ny andro amin'io fa so sanatry retoko mangatsika. Ho anareo avy any Strasbourg mamerena kely miantso fa tsy tadidiko tompoko ankoatra amin'ny zandy kely zany tsy tadidiko tompoko hoe izabo nareo le hoe ho avy de mieritreritra convoiturage. Torak'izay koa ny any Toulouse metso kely fa tsy tadidiko dia ny Marseille moa efa andalana sy efa vita resaka dia tokony ilamany amin'iny. Interdit ny mitondra boisson amin'ny 19 satria amin'ny 12 septembre satria efa any dôly ary tena niezahana ho mora mihitsy ny vidin'ny zavatra rehetra zay amidy ao satria raha ohatra hoe ny plana sakafo zao de mety ho any amin'ny 6 € any ny boisson ohatra raha ohatra hoe aka consommation na whisky ianao de mety any amin'ny 2 € any, sauf ny whisky luxe moa zany takany hoe Glenfiddich sy ny Chivas. De ny labiera koa, labiera malagasy ezahana mora koa. Mitady Queens itsika ho an'ireto vehivavy fa ireny mako ny tena tian'ny vehivavy malagasy, ny Queens surtout ny vehivavy avy any amin'ny faritra fa raha mahitsika dia ho tonga ao ny Queens. Hatreto aloha zany de représenté daholo ny faritra amin'ny exposition zay mety ho seho ao sahirantsika mitady ny latabatra sy ny karazany. Ary nareo tanora aloha zany hatreto dia ohatran'ny matoritory ary tsy fantatra be ny ihany ny tena fandehany fa mila mba mihetsika nareo tanora zalahy fa nareo no fitaratra sy ho avin'ny firenena sady manava-tena ary mba mila mba mireazira amin'ny zavatra atao. Ny hoe fanasana amin'ny maporte ouvertage de afaka tonga daholo zay tonga fa zao fotsiny no zavatra lazaina de zao raha eritseritsy anao ho tonga ka anao sabotage anankirotana de tonga de ho lazaina anao fa misy sécurité ao ary tsy sangisangy mihitsy ny sécurité amin'izany. Dikan'izany zany mila mifanaja, mila manaja ny hafa sao sanatria mba olona mendrika izany akama zany ary olona tompon'ny fahendrenako izany akama zany. Manomboka amin'ny 6 dia misy karazana lobarandasy amin'ny resaka développement personnel ho ataontsika zany any atoerana ka amin'ny 10 latsaka fefany dia tsy maintsy mifarana io développement
io lo barandasy amin'ny resaka développement personnel io, ary amin'ny 7 pile dia tsy maintsy manomboka na olona roa fotsiny ara no eo. Dikan'izany mise en place ny zavatra rehetra ho anareo mpanao exposition na anareo exposant dia amin'ny 8 dia efa tonga na amin'ny 7 ary nareo tonga eny toerana dia tsy olana mihitsy ary mbola liana amin'ny resaka fampiratiana dia averiko ety ihany hoe tsy mandoha vola dia tompoko raha teanao kapseho ny talentanao. Raha izay ny pikabary vehivavy afaka mampiseho ny talentanao koa ianao rehefa tonga any. Ny mpanao poésie afaka mampiseho ny talentanao koa ianao rehefa tonga any. Ny vehivavy dokotera malagasy aty Frantsa dia azo prezantena amin'ny olona hoe dokotera tompoko reheto aby ny dokotera atao amintsika. Misy fianakaviana avy lavitra avy any ohatra zao avy any La Réunion, avy any Canada ho avy eo anatrika spécialement io fotoana io ka dia nirariana apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra mba hilanonana sy hifaly isika menakavy satria rehefa tapitra izy any amin'ny dimy any dia hitsinjaka isika ary hatreto dia efa misy artista vonona ny amin'izany tsy ho ambakan'ny hafa koa ny artista atsika izay hijoro eo ka dia misaotra betsaka tsy hoe ankorana akory fa rapitro zany mety isy direkta na tsy fantatro eny an-dalana eny fa dia tandrozotra zay zany manko le izy mangataka ny any amin'ny faritra zany aty Frantsa ny inviten'ny tenako iona amin'ny ireo malagasy hifanazavany resaka sy ny zavatra tokony atao sy ny zavatra hifanampiana. Ay, le resaka pôle solidaire dia misaotra antsika rehetra satria nanampy nareo ary nanome. Ny tsy nanome ary isaorana ka maika efa nanome marina aloha fa hoe tsy tratra mitandrina ary lavitry ny hafa ny kitay ny fitenena an'izay. Ino ny vita? Ino ny tratranareo? Ino ny tratratsika? Tsy haiko hoe ahoana no atao fa tena misaotra antsika menakavy ny amin'iny satria falsahirana zany e. On est à mi-parcours de ce qu'on doit vraiment réellement honorer. Ka dia maizanona zany misaotra antsika menakavy hotahian'Andriamanitra daholo isika ary mitompo mba antsika amin'izay zavatra atao rehetra ka dia mandram-peo. Eu vou te amar, não me
Tuanu di sana dure nada susi ilamu pasu. Tenantiku Nefiairaku Sini diaku Otazumi Nawarubi Nawachani Wabatuki Aurambulai Kwantani Kara Saruta Zani Larana Nukazuridayo Tatuanu Isana Dure Nadia Marube Susi Ilalupa